atolotra anao izao. Tontolo hafa tantara nosoratany Njara Soa Loraralaina Patricia. Ireo amelona ny tantara: Niony Louise, Alain, Jacques, Moreau. Mpanatotosa Niony Ramanamsata. Mpandray feo Lovatolotra Andriamanana. Terkele ty hoe io raiky mba nipiako an'ity. Oh, allo. Atao tsy atao tamin'ny mihitsy ange izany e. Sa variana mieritreritra an'izandray ary ny akamako. Ay ve, itore, fa inona ihany ty mbola dikanao e? Misy zavatra tsy piako fotsiny fa tsy mandika tsony ahy. Fa inona ho amin'ny mahavariana ny ankiziko e. Tena gaga be fotsiny ary e. Ahoana koa ty fivana programma tampoka be ty? Tena mahakamo be Tena tsy azoko mihitsy koa aloha e. Efa hoe amin'ny 2 volana vao mandeha dia izao indray dia hoe amin'ny herinandro. Sady efa hoe madamy anta very ianao dia hitondra antsika dia Finina indray nefa izy ary ty ohatrany hoe mbola marariko. Koa maninona nefa raha miandry sitrana izy vao mandeha? Tena tsy mazavazava. Dia tsy hay tsony e. Efa izay mifandaminana dia manaraka e. Atao ahoana moko? Sady monsieur Odilon veranga tsy azoazoko izany ka ohatra ny olona mampatahotra izany izy. Inona koa ry ty raha nitetaka be ty e? Ny fijeriny ary ny fihetsiny. Tsy haiko fa mitovy be amin'ilay olona hitako tamin'ny film izay hoa. Sady film horirana izany. Za indray le resaka film izay. Ianao koa tsy lahitra mihitsy Izay ano manana ty diantsika ty raha ngahy eritreretina fa sy zavatra ohatr'izany alefa ihany ny fanahiana ry sitraka. Tsy ahoatsy ahoana veranga dia hoe misy professeur vaovao avy any dia tonga dia mampianatra. Dia avy eo indray dia hoe hitondra antsika sanampy antsika amin'ilay fikarohana. Tsy milamina e. Amboara, inona ary ty? Marina fa hoe milay be miaraka amin'ny madame anta fa tsy koa re izany Samy professeur daholo ireo. Izy aloha ny hoe dia avelao izy asy Na koa tena sans foutre mihitsy raha olona tsy vaky loha marina. Ne ndry kosa raha ngahy atao ndry mampiorora ndry daholo izay zavatra rehetrarehetra izao ka sady andao hiala fa efa miravana e. Ka mila maily foana ao amin'ny fiainanako. Ndao ary go zany Dao. Izy mitsamina dia ahoana kazakaiza e? Bonjour ianao. Arezany silany. Tao mandeha rery izy izany. Ataona fandehana e. Inona ninona? Tsy isambara lesy ny silako indray ry be tatasika be ry. Fa angamba mbola tsy miditra foana sa hoe comment e? Mbola mivorony. Mbola misy fandaminana apetraka ny amin'ny lera-pitso. Be fetsiketsehana pitso. Ny aly ty ny akiziko tsy mety aminy mihitsy le hoe andera-demma. Io mampiferitra anazy lava eo. Maingina kory sitraka. Tsy miaraka madamy anta ve mahakamokamo anao sa hoe Tsy hay tsony lesy e. Tsy hay tsony izay mahakamo azy fa ohatra mahakamo azy daholo ny zavatra etraka. Feritraina lava eo. Tsy hainareo za ohatra manahy zavatra fa hafa izany. Tsy haiko fa misy tsindrimandry. Tsy haiko azavainy. Tena marina anie izany e. Kalma aloha e. Inona koa ary ty? Io koa anefa vao may ianao miahiady dia vao maika tonga loza e. Zahay foana koziko azy fa tsy mety resa lahatra mihitsy iziko. Ka ty le hoe monsieur Odilon tiany eo any ohatra ny hafahafa be amiko e. Nareo ve tsy mahatsikaritra an'izany? Tena tsy haiko e. Tsy izany lesy fa diso mijery film horera loatra io atahora nisy rangotorona kely mandehandeha ny anaty ala any. Na hoe cannibale ve? Ie, na koa hoe predator e. Ka anaconda. Eny e, mesy tsara e. Ho hitanareo kely eo ariko. Na koa hoe misy vampira na zombie lesy dia tsika miezaka amin'ny survivre. Grave lesy izany na mety tsika mihitsy mivadika vampira daholo e. Ndray za reto tena kivy aminareo mihitsy ka. Ino ary moko? Aoka lesy izay fa manomboka tezitra amin'ny monamoro ka. Avare fa zao e, ahoana ny drafitra ara-demma zany? Nareo koa manteraka betso. Ary dikoky afengana. Dia ahoana ho aly pro ara-demma e? Sady miainga maraina be ny ony.
dia ahoana am'firy izany ndriny ny tokony alaiko raha izany fa mifiry aloha ilay maraina be tsy mananatra tonga dia hoe amin'ny pepe fotoany dia amin'ny enina hono dia para enjehany ka manina moa raha hoe tonga dia amin'ny 5 izany ny eo e hevitra mety koa zay a izany eny eo e amin'izay tsy lany andro hoe mifakapaka be eo dia ahoana tsy alaina izany ianao a sa tsy maninona ka aleo fa sekreteriny dadanay fotsiny ahy eny ary mety izany e io zany ty tandremindray alary toko so be torimaso izay marina tandremy fa tara avion eo kalaminareo fa zay indray raha niandry anareo eoko efa mety tsikelikely anena ankizy andao hiditra aloha ndao e ary kopay amin'izay ry be tata be ry e io tena tsy lahitra mihitsiko efa lalana ihany izay nalezay eny tokoa nefa ohatrany hoe tosy lavitra be raha ny filaza amina damianta izao hoe tsy efa midiny jereo any efa iletika amin'ny masoandro mety efa aminenina mihitsy azy zao efa latsaka fonony aminenina tena leo lalana zany ka atraty io e sady jereo to tsy misy rezo akory tsy tapitapo be le izy zaverangasika hoe iantso amin'ny mamanay tsy hitako zao zay hevitra message atao e tonga dia soraty dia vo misy réseau kely dia alefa io misy borne dia lasa ho azy ireo hoe aiza hoaizy tsika zao dia amin'izay mba fantany tampoka tsy azo anoarana matsy mbola tsy ahy ka izay indrindrako za aloha dia andefandefa sary amin'ny mp ihany mba ho azonydry zareo saretsana misy atsika mety re zany ary ny ankizo ao ohatra ny torindrika be daholo sady tena reraky ny lalana daoly angambako zaza zany tena mona aminaina beko tena lasa ihany ny saiko ka na dia zany aza dia aza be fanahina be loatra kosa e amafisy foana vavaka ninoniny amin'ny trandro eo fa tsy tokony mbahaka sasatra kely marina fetsika e ohatra hoe manao gotena sakafo arivo voaka kely maka leo be verangale lalana eny aleo fa rehefa aloha kely eo dia mba mangataka manao rekire kely tena rindrika marina jereo koa ty sitrako fa resy toritety ihany izy tsy azo kokoa rangaty lalana tsy mety tapitry ty andraso hoe rianitro ay ve falatsinainy sady izany hoe roa andro zany zay ty ambony fiara ihany misy tsy milamina kosa rangazy ao aiza ve ko niainga tamin'ny alahady vo maraina be dia izao fa latsiny any ariva sahady so dia mba manao fika mampime kosa ry ty monsieur Odilon ty tsy mba toy izao mihitsy mantsy ny eritreretako ny zavatra lehanay aty efa misy réseau kely andrasondray aloha dia efa mpe misy sary ilazako ny any an-trano hoe mbola ety an-dalana foana zahay aleo malina trano fa tena manahazavatra be zany leo sy nasiny de vivony tsy haintsony izay miandranay aty tsinonako maninona moa zany reto ankizy rehetrareto mesona be daholo ohatra ny hoe tratra ny fampatoriana zany tena hoe tsy misy maharay tena fa dia natory be avokoa aza koa ary moe zany mbola malazolazo fa nitairin'le telefôny natao fotsiny mbola tany amitrareo ihany zany ny message fa nisy accusé de réception ary zao aleoko aloha za mody mba mapozin'olona mody matory sao dia tsy karitry misy Odilon eoko aleo mailo lasa kely indray le réseau zany efa voasaika iantso mihitsy aleo aloha hitady toerana ka fa sitraka ary lasa iza koa izy teo hoe andeha hipipiny efa lasa lavitra be ry matahotra na velan'ire reto nefa andraso hoe androsondroso hitady réseau andriamanitra fa maninona no arina ny telefôna ary made kely tsy ilaina ntsony anga tena taitra be raha mise
fa vezako moa zany lalanao zany fa andeha ho aiza aloha ty ianao e sa hiantso an'le ry lasa nidiny ry ambany ery ry zareo e andao hiverina fa aza mandroso be ihany so latsaka any anaty lavaka any a tsy nampoziko le fomehana marina mafy to reny hoe matotory tena hafahafa ty rangahy ty a amin'io ahoana moa nitoerany teo alohako teo tapoka mbola niaraka tamin'ny kisterina io no hitako e vetivety foana nefa dia misongona to lasa saina be agny made kely zany e andao a hiverina fa ho aiza ary ndry ty saka mijery rezao raha misefa miantso kely amin'ny mamanay a dry mahontsaza ato ndry andao hiverina fa reramaina any fotsiny ndry mirona avokoa marina ny tenako le fomehany tena olona tsy miaminy ty aleo ary androso kely fa efa manomboka mahitahita rezao kely any ahy asa de misahirana be eo a andao hiverina inona ary ty mahita rezao foana ndry fa aza be fanahina be toy io e sady so any ndry maninina any ka za no hidirany rivotra rery aty e ary aleo aloha ty motsatoa fa hitako marina hoe ary ono ara mise raha filaza madamy antanay any dia hoe 150 km miala amin'ny ville fotsiny le toerany dia mandeha secondaire eo amin'ny 70 km mahery kely eo dia tonga amin'le ala nefa maninona ny lavitra be ny lalantsika marina raha tsy landroandro verana raha ty ambony fiara ary koa ty alohanareo e maninona kely hoe karea ny marina dia niova toerana hafitsika misy tontolo ray izay tiako hozahanareo aza be fanahina fa inona ary ty e efa ho tonga any atsika e dia miditra any sika raha maraina amin'ny 10 ano any jereo efa hotely andro antsika raha mise ty andalana foana hijanona norom-ponenana ty raha mbola ho ataontsika kondringa ahoana tena tsy normaly ty rangahy ty ka misy tetika hafa taony ty mihitsy andriamanitro hampure zahe oay rendry le rony fa andao amin'izay aloha hiditra maika ho tonga e ndry ve tsy maika hahita tontolo vaovao hafa e fa raha mise fa inona moa zany ny anaran'le toerana ho tsy diantsika raha tsy madiso efa hoe tontolo hafa hoa tena tsy azoko hoe maninona ary fomehanyty rangahy ty mampiorikoditra toy izany ny anara-toerana neny anontaniako raha mise inona hoa ny anaran'ny toerana ty latsaka ambany kely dia inspecteur ny atsoko andry be adikadina betsy aty ampasin-dolo misy atsika zao e ary to anara-toerana mampatahotra be ka fa maninona raha mba kalme efa io ny olo tianao fa andao eny amin'ny ankizy amin'izay tsika eny ary tsy milamina zao ka misy zavatra iahiko amin'ity rangahy ty aleo aloha modotiana milamina fa so izy may aleoko iny koa fa nalasa mesazy amin'ny mamandray miezaka mandefa foana aloha ahy tokony tafanjo andry zareo ihany efa nasinyty raha mise ty sokatrako tena hoe sakana fotsonitsotro zao tsy androsondroso kely nefa zao raha lasa lolo kely ateo mety nahita rezao sa andraso hoe rehefa barimbarina eo dia hitiko sitraka dia hiaraka hiverina kely eo zahay dia mba hiantso kely ako na andraso raha rotiko amin'izao hoe tiako sitraka aleo modiko pahako dia mody adalabe avy eo tonga ihany lalana iny tena valaka mihitsy le tia tena leo lalana mihitsy alesiko volo be zany ny tongotra tena rahafahafa lesy ty bombara ity tsy efa nisy firy andro ve lesy zay tsika teny ambony tomobila foana eno efa larobe angely ty andro any fa za lesy tena resy toro be foana tena hoe rendrika total sa mba nahita peizazy sy ny sisa mihitsy atraty hoe angaty mampime
iamboarana no miteny tamiko hoe resy be daholo ntsika rehetra tsy misy mahatsiaro tena salan'ireny hoe nomena fampatoriana reny daholo izy ary ho sendra nisako izay ny telefony na niteny vibra dia iny mba nahataika kely azoko fa kely indray aloha ty movy ty nefa ngely ty raha ny filazan'ny madamy anta dia hoe ray andro andalana ihany le izy sa ve tsika niova destination dia tsy haintsony lesy izy tiako ahoana ry Frola milamina ve nareo e ramose dia ahoana aza ho aizy eto ambony tany moa zany misy atsika izao aty amin'ny tontolo hafa indray no misy atsika hoadray le ty tontolo hafa hoana zany mihitsy ve ny anaran'ity toerany ty iny ndray ny tena tsy hitako marina aty ampasin-dolo le tsika zao dia ry hitanareo trano fotsifotsy tsara tarehy be io ry mbola lavitra be rive efa akaiky io hoe eny sika no hipetraka zany hoe andeha tongotra ve zany tsika midina any ve tsy misy lalan'ny fiara le tsy any efa miandiary ny ekipa sika dia hiainga amin'izay dia aiza ho aiza eto moa zany le alanaovantsika recherche mijery any mantsy fa atao tsy mahita ala firy fa iny ny ty be fanontaniana be ty andao hidina fa aza be adikadina loatra mbola betsaka ny raha miandry atsika efa nandeha teo alohantsika ka izy ro vavy jereny lava efa reny mipenipenina be reny mitady réseau olia fa tsy trano zany vao sakitiny trano fotsifotsy milay be ny hitatsika terina efa rehefa tonga teto trano vato hafahafa be ny tia sady aolo be sady be atra ny zava-maniry mandady be amin'le iziko ohatrany miaratsy tsikelikela ny saiko tena tsy izaho lesy tena mody vendrana be rehefa eo masony amboara fa tsy dia tena mahatokotoky andramo sy hita maninona ho any niova le toerany ngamolo ty tsy hoe mianga lahady maraintsika dia tonga lahady arivo roa andro ihany manao recherche ty dia makana kely tsika ny alarobia dia mody ny alakamisy andro any nefa efa larobia ny diatsika ty mbola tsisy mangirana foana tsy ohatrany hoe very ve mifahitany lahatsika very ve moa lesy tsy very fa ny tena crime dia le fiara tsy hita hoe nalefa n'le ry aiza moa zany ka aty amin'io tsisy réseau iza moa malalatsika zao hoe aiza ho aizy tsika nareo fianakaviantsika arane zany tsisy maharaka tena leo mailomailo amin'izay manomboka eto ny akama rehetra koa letsy tsy misy taitra fa ohatran'ireny soavaly tapako fireny lasa ny rifatra any dao le jery toerany akasary anala vazo ny sintsisa ary zao ary rehefa manao recherche tsika dia zao asio marika ny azo dia jerena ny lalana miverina sao raikitra ny zahotaka dia daraika aty tsika ko maninona raha miverina tsika mitsamma dia zao zany ny atao tsisy antikely angely saty amintsika sady monsieur Odilion ka tena manaraka ny aoriana any tsy haiko hoe inona no mampidorororan'le ry any fa mbola any izy mety sady mijerina ataotsika koa izy ka oay le iny le ty misy olona hitany lava iny ry ambadiky ry hitako iny manao capuchon marron iny lamosiny tisy santazako iny manao akanjo lava marron iny misy olona mipetraka ihany ve zany aty anaty tany miady be sy oloolo be aty amin'io na mpivarotra raha tsy izy iny ty fa mikopaka izy roa vavy mbao malaky tena natory marina efa amin'eniny zao tena reraka ny lalana koka zany hoe alakamisy zany androany dia roviana zany vao ody aty zahay jereo koa kanto mbola be toromaso be nde foaka rivotra marina dia sady tady rano dia sasa loka sady taditady réseau tena tsara kosa aloha zany rivotra maraina ty zany fa aty nama dia tena
tena ohatrany hoe zahay irery izany monina ty ndaso loaka sy ambadika sy sady mijery rezo hoe ary tsisy akory ndaso hoe fa izy tena misy olona manao akanjo lava maroy ndaso hoe arako hoe to lasa nandeha any ambadiky ny trano any izy ndaso hoe bonjour madekely andriamanitra tena tsy mety mitsy ve ianao ty raha tsy manapaka be toy izany foana e fa ino ty taitaitra be ty e ary aza manononona an'izany amin'ny tony toerany tony tsy fanonona ato izany tsy azoko ary efa iza koa moa izany ny voanao toka e tonga dia ianao nijaretina be eo an'loka vao tonga saina eto nefa tsy misy varavarana akory za indray madekely be adikadina fa ianao aza makany ambadika any tsy mahazo alehany fa maninona ka ny ramoseny tsy azo ale vao teo ary tany misy olona nandehako nandeha nakany ambadika tany olliza efa nahita ny tsy fahita koa zany ianao ty tsy misy an'izanizy zany ato e sika ihany no ato io fa mamorona sady ny saina fa tisy mijery film loatra ny masoko tsy mandeha sao fa hitako hoe nisy olona nakany mihitsy teo ka oka re zany interrogation piano zany andao ianao entiko mijerotoerana tena mahafinaritra be amin'izay afaka ny tebitebinao fa maninona ka tsika ny tsy miaraka amin'ny ankizy rehetra e ramosea aleo mandeha maromaro ka efa misy programa be hiaraka daholo any avy eo e fa mba hoe sikasianao rery aloha ny tiako hoany ka tsy mety amiko izany fa manahirana be miaika zay io indray ary antsoio namanao io e efa io mitady anao io izy io andavarangana io aleo ary antso azy aloha e dia hitako hoe na mazoto izy na tsy vetivety ndany aleo fa andrasako eto aza dia ela be fa mbola be atao koa io tena resy lahatra fa olon-dratsy tika angatika ko raha tsy vendranako iaraka amin'indrery any azafady tsy ho azonao amin'izany amin'ny tenako mitetika ny ho fetsy fotsiny sady nijery ny poziny tewa tena afafa maloto be ny tongony sady tsy manao kapa dia tsy haiko fa ohatrany hoe misy raha kely izany ny tanany droaty za ary ve ny diso mahita loatra sa tena tsy matokololoka ary aleo fa anomboka anao fikaroana nareo eto ihany dia ahoana moa ny drafitra izay izao io miandro fandaminana io fa tsy hay mihitsy moko raha ny lozika izao dia tokony hoe androantsika milatsaka any anatala manao ny komba amin'izay koa le raha misy mampime be iny ary tsy hita hoe lasaizako dia ny ankizy amin'io tsy misy hita fa miparitaritaka be avokoa finona ndraiko tsy misy taitra mihitsy ry le rony tena ty azoko tena marina tsy lahany andro aty fotsiny tsika ka fa ny tena komple nge dia zao e iandry rova dodany eo ka mbola tsy niviriny mipenipenina be lasa nitady amin'izareo any anitra sy ny tropony maninona kely ery toty ataovy matitra fa hinona daholo koa zany le mba kozy tsika le nidina tamin'ny fiariny dia ry zareo moa le tity mirevy iny dia hoe andeha akaaka kely dia tany tsy miverina hatramin'izao ny ankizy mizalahy zao gaga be hoe tsy nodina toro tao amin'izareo izy alina dia farak'le raha misekondrakondrana iny ve aloha zany tokony misy mesura raisiny amin'izao tena tokony manday andraikitra amin'izay iziko olona telo be zao ve rangany tsy hita dia so mba tsy nahita lalana miverina kosa ary le rony tena tsy haiko le izy fa aleo aloha ampitany mirehetra ny resaka e dia tokony tsy misy mandehandeha rery tsony aleo tsy misara mianakavy amin'izay aloha ka zao anie le efa naiko voanaingan-tanytsika dia ireo nitady azy koa zany haiko hoe sy hita lalana miverina kory dia tiako tsony andao aloha any amin'ny raha misy mampome be iny e dia hito izay ambarana tokony manana vahaolana amin'izao situation zao mantsy izy sa tokony isy plan na karta n'ity toeran'ity koa nge any aminy dia izay koa mba afaka manampy atsika mandehanina reo lahy makany ka dia
izany dia antso-ankanto dia anomboka morona ankizy dia ivorontsika ka tena mila tadiavina ry zareo fa tsy mety izao e. Okey ary mety zany. ahoana ramosea toy izao anao vao hita efa hatramin'ny maraina anie zahay nandeha nikaroko anao e ianao to tsy hitapopoka mihitsy fa misy inona ry madikely a torongotra be izany ka tsy azoko e laizanao hoe anao fikaroantsika ianao nefa tsy hita hoe mandeha makaiza na makaiza zao indray misy ankizy folo be zao ny ramosea tsy hita e mba azonao tsena ve nitebitebinay e ny ankizy zao any a lasa fampitady any avokoa tenareo lehibe tokony tompona ndraikitra tsy hita hoe mandeha makaiza kalma everinareo avy aiza moa io aiza moa ny alalako an'izany tena mila fandraisanao andraikitra zay ramosea ahoana moa fomba atao mba ampandrenesana andreo ray aman-drenay zava-misy aty hoe mila miresaka amin'izy ireo zay mba oka rery madikely a moramora ianao aleo fa ho tediavintsika izy ireo e ny andro ty efa ho alina fa aleo fa raha ampitsy vao maraina dia mandeha mitady azy ireo tsika ao mety aminao zay inona kosa ilay mampiomehy anao amin'izany ka dia raha maninona anaty ala zany reny dia ahoana ka dia mbola mahita an'izay atory ihany ve ianao e fa aminao ary inona no afaka ataoko eo mbola nisy zavatra be dia be nalamiko koa anie tena vizana mialatsiny namanareo koa anie tena diso lava tongotra loatra e efa lazaina hoe mijanona ato an-trano dia mbola inona indray tena tamin'irainao mihitsy anie izy zany ramosea e eritrereto hoe vaintsety izay ny teto dia ny telo vao tongotsika dia efa tsy hita tsy hoe lasa aiza na lasa izy tsy etsony na maty na velona dia nandeha indray manaraka nitady azy ireo mbola tsy miverina akory dia efa nisy ankizy firy zany izay lasa mifampitady ihany fa izay lasa any dia tsy misy tafaverina avokoa ramosea jereo fa volana izy izay ngato e nenareo anie zany efa dalàna miaro fitapesany mariny ny antony mampimehy anao koa aloha ny tsy azoko e ka efa tsy miverina ve zay lasa any dia enona ny mbola ivoako any tena aleo atory fa reraka zay loza zany marina lasa izy tsy misy ny sansaina zay ankizy very any reraka hono izy voaramarika kokoa dia ity maloto be foana ho any tongony dia le tanany ohatra ny misy raha zany foana tena aza hitako hony aza misy anie zany efa ho amby fito zao mbola aiza ihany koa ary izy roa lahy e efa ndrarako mafy ny ery zareo hoe tsy handeha e tsy tana fa mbola lasa ihany tena manahy mafy aho zany ka inona reny ataoko hoe kanto koa ty tsy mba namana mihitsy fa dia be toromaso be foana fa avy ny sakafo veranga dia iorenoka be io sahady ry landy sy ny tariny jereo za koa moa tsy natelik'anina fa sady miasa saina amin'izy roa lako sa aleo rangahy hitsangana dia andeha jerijery any ivelany any ndrasa tena tsy mahatombona rereto ka andraso aloha mody tsy asaika fa so tonga tsy lera avy andray le ramosea-ndozy atokoa ary so dia mba misy kamera e so dia mba jereniny amin'ny kamera kashe daholo ato ary ny ataonay tena tsy atsony andraso hoe fa tsy izy ve iny tsy izy ve iny mibata lanitro tsy andraso hoe aleo arahako moramora hoe tena marina mafy tena mibata olona ne izy zany ary tsy tena lozy ty marina te androso afantatra bebe kokoa nefa
aleo miverina fa sao dia hitany eo ka tsy tiako hoe ho tratrany fa aleo mitady paikady tsara vao mamandrika ny tiranga ty. Misy zava-doza ao manina izy ty mihitsy tena aleo miverina moramora ka indray tena iny le olona manao capuchon marron. Aleo hoe ty no enjeko sady tsy mahita tsara zany. Aleo tonga dia sotomoko ny capuchony ary tsy miteny izy fa nataony teo amin'ny olona mifanondrona zany hoe mangina dia aza miteniteny kopahany fotsiny aho hoe andao anaraka azy. Lehilahy lehibe maintimainty tena goavana be manao akanjo lava marron. Fa hoetiny tiranga ty ho aiza ry sao ovonao ty koa ry inona re no azo ary lanitra tena androany aho vao faty. Hitiny atsofoko amin'ity hevitra ty aho zany. Manahoana tompoko aza tapena ny tamin'ny tanany ny vavako dia nandray penina sy taratasy dia io manoratra io to manoratra zavatra lavalava. Ary aleo aloha miandry iny kosa efa nasoratra izy natolony any taratasy dia lasa izy mbola nanao fihetsika nampangina foana izy sady to manao baiko moana hoe eo iny taratasy iny vakina dia lasa izy sady nakato fotsiny le varavarana ary aleo ary vakina amin'izay zay lazany tiako hoe ratsy soratra be izy zany rasy hoe zao tsy afaka miteny fa efa tapaka ny lelako efa olomboaozina aho rehefa tianao hiverina olombelona ahoana rehefa tianao hiverina olombelona afaka miresaka aminao aho dia sotomo fotsiny ilay sarotro amiko fa rehefa manao io sarotro io dia tsy afaka mifampiraraha aminareo olombelona fa sahala ny biby olona. Inona rasy hoe ahoana hony afaka manampy anareo rehefa miala amiko ity sarotro ity aza mandany andro mikaroka ny namanareo efa very ireny fa mitadiava fa olana farak'izay aingana ivoahanato andrikako dia rehefa te hiresaka dia ato amin'ity hevitra iray ity ihany ato tsy hitany moarabe ny Andriambe. Iza kosa ny Andriambe zany? Hitany sady ainy avokoa ny ataonareo rehetra vao mihetsikato ianareo mitandrema tsara. Be dia be zahay no ato fa rehefa miala ny sarotro dia afaka manampy anareo. Izay fa maika fa mandehana matory aingana ianao dia aza mivoaboaka etsony fa sao matimaty foana ty andrikako fa lozinina ary ty tena aleo aloha valiny ty taratasy ty ka dia ngeverina nanefitra dia mila mailo aza amiko. Tena taraiky velo ty tsika mitsamina. Tena ahoana ny verenana amin'iny tanàny loza lesy tika very hevitra tanteraka sady efa alina ihany titeny androko reo akamany tedavina nefa tsy hisy hita isika mba hoe anao marika sy hitady lalana mivoaka ato dia izy roa kely koa any zay mba nanao ahoana le tya tena matahotra angely ty zany ny andro ty efa mivalo alina
tsika ilay nitady olona indray teny mety ho tedavina raha zao no mitohy a. Sady tsy misy mifankahita daholo angatsika rehetra Ity. Niaraka mivoaka teo dia hoe ny fanarahana hoe eto amin'ity hazo botabota kely ity ny fotoana midiny dia mila miaraka miverina eto daholo tsika. Ka zay nge ho ahy Indrisy nefa fa tsisy tafaverina teto tsika. Oltia tena tsy misy tafaverina moa zany tsika. Tsy hitako hoe aiza le marika, aiza le hazo, sa ve hoe tsika mitsamy marero ny tsy tafaverina fa ny ankizy efa lasa ny an-tanàna avokoa. Dia tsy haintsony lesika. Fa le trano rangely ity tena ohatrany hoe ambony toerana ihany nefa tsy hita reperakory hoe etsoetsina hoe aiza. Za zany sady efa mangatsika manomboka mitady atahotra. Marina andraso hoe lesy. Andraso fa hitako ny hevitra Tia. Hoe ahoana? Aiza moa ny telefoninako teo? Andraso hoe fa angaha atily ity misy réseau a. Ela koa ve ho fa lasa daly. Efa mivalo sasany ihany ity ny andro. Dia tena mitombona amin'izy roa lahy koa ve le lazain'le rangahy teo iny hoe aza misahirana mitady ny namanareo tsony. Kosa tsy dia sanatria ve Andriamanitra ampio re zahay. Inona ary nataoko? Aleo aloha tasatasaniitsy am-baravarakely izy ka eto mba avy dia somba tazako ety ambony be ety ry zareo. Ay ve tena voadidina alabe toy izao ty tanàna ity. Arariny be zany raha izay mivoaka dia tsy tafaverina avokoa. Na dia le lala masaka nidirana tamin'ity toerana ity ary tsy mba hitako akory. Sa ve hoe amin'ny alina dia tsy tazana? Non, tena tsy hita. Mba misy faritra kely kosa tokony mba hita fa fa tsy tena marary maso ve za hony tena détresse ny ry tazako ry tena izy io e sitraka sura fa izy io eny e izy mitsy io rangaha sy ny alina naina io e amin'ny telefonina sitraka io raso mba alefako na so mba tazany zareo tena misaotra anao tompo malalo andraso hoe fa hoana ary zany ny hevitra zao fa hoe hiamboara ny tsenanay nefa inona kory to ty lehilahy maintimainty mampatahotra be ty indray no ny tsenanay amin'io izy tsy miteny tsy mivolana nomeny taratasy kely sitraka dia nampita tamiko fotsiny hoe aza miteniteny tsony manomboka eto fa manarahana fotsiny to tsy misy mpiry mandingana kory inge dia tonga sady to vavahady hafa indray ty hidirana ity so mba alety ary no ampijabaka anay eto indraika tena veraka marina ary manao baiko mona nge izy mba tsy hanao feo mihitsy tena hoe mitsaitsaika zany ary ho aiza nefa hiditra ato amin'ity hevitra ity ohatray to io amboara ary oviana raha vo afaka miteny izy roa koa ty sady mihenahena le aranga indray to manoratra taratasy kely tsy misy azoko mihitsy anke zao na dia kely ary aleo ranga miandry ny rariny fa sao zany indray no amotsampony eto ka mahakamo iny fa nomena ny amboara le taratasy sady nomeny lakile koa iamboara dia lasy izy sady nakato ny trano tsy hidiny avy any velany ve izy zany tsy azoko ka inona raha ny tena zistoara ato amin'ity tanàna ity
tontolo miafaka raha izany izy ity a. Misy olona mahay manoratra nefa tsy mahay miteny tampoka izany mivoaka avy any. Tsy haiko tsony marina. Ny malalaka efa kiva velesy hoe veritany naroko. Grave be ry a. Tena saika maty-tany zay a. Ianao manahoana aloha e? Salama? Fa efa afaka miteny ve e? Efa ela be any te hiteny fa miafiafy be fa ahoana e? Tena mba aza vao reto fa tena very a. Tena marina. Fa hono ahy lamina aloha ve nareo e? Nanahoana ny tany? Mba nisy hitanareo ve ny ankizy tany? Be da be ny nareo niaraka nivoaka tany nefa dia izao e. Nareo roalahy rery sy tafaverina. Tena tantara geografia be reny tany a. Tsy haiko ny manazava azy fa tsy nisy mifankahita izay menakavy e. Very, tena very. Tena sahalan'ny olona voan'ny tamberi-tany zany izay rehetra tany a. Zany? Tsy haiko hoe inona ny tsiambaratelo n'ity tanàna ity fa dia tena hoe tontolo hafahafa mihitsy e. Mifonofony mistera tsy hay zany ka. Andrasa aloha tena aza vao aloha hoe iza le rangaty eo iny e. Dia ahoana ny lahitanao azy? Dia aizy kanto? Dia ahoana e? Tena reraka be a? Fa raha mba kalma moa e. Inona ary ty? Aza vao daholo aloha ka. Sepitra zany sady kivo ny reraka. Io ary aleo ary fazavaiko anareo roalahy e. Zao aloha ny penimpenerany trano fa tsy nahita vahaolana. Dia Monsieur Odilon efa ariva be ny vao tonga e. Dia fanasavangy any aloha zay fa tsy misy ny rarahiny an'izay ankizy tany akory. Dia izao sendra hitako ny olona manao akanjo lava sy capuchon marron iny. Dia nenjehako tonga dia zitomiko avy hatrany ny satrony. Dia nanao toriny nataony anareo reny izy e. Dia izany nitarika ao ato amin'ity efitra ity e. Olom-bohozina hono izy iny ary mpiasa Monsieur Odilon. Zany hoe olombelona mitovy amintsika ihany zany zareo fa hoe vogeza ato amin'ity toerana ity. Dia mba tiara ny zavatra tsy hainareo hoe tsy misy lelantsona anie hono izy iny e. Maninona zaniko. Dia izay moa tonga tsy afaka miteny fa amin'ny alalan'ny taratasy kely ny fandraisanay. Dia ato amin'ity hevitra ity hono tsy hitany moara Monsieur Odilon. Dia ato zany tsika afaka manomana paikady mba hivoahantsika ato amin'ity tontolo hafahafa ity. Fa raha vao mivoaka ato tsika dia hita ny sainy avokoa ny zavatra rehetra tiantsika atao. Zany. Dia le hitanareo tsika miresaka reny fa ny feontsika kay ny hamantarany misy atsika. Dia ino ny tsikilovany atsika moary e. Maninona? Zaniko manomboka eny dia mila mailo be foana fa Monsieur Odilon dia nitondra atsika ety mba ho vonoina daholo raha tsy fantatrareo. Ndrekaka eo. Ary raha vao tsy mahintsika dia tsy tafavoaka velona na dia ray azy. Donc mila mitandrina be tsika. Fa inona daholo zany? Tsy filma horaire ange izy ity ry amboary. Dia inona zany tokony atao amin'izany? Isika ne ato aminy tsy toy ny atody miady amin'ny ambato ve zany tsika? Fa ngamo misy hoe miady koa e. Zany hoe hifanandrina amin'ny hery tsy fantatra zany tsika. Mba grave koa zany namaka. Oka aloha. Avy alao aloha zany azavakely fa efa kely ane sy fotoana hafahantsika miresaka e. Fa rehefa migadona ny amin'ny 12 alina dia mila manginitsika fa mitombo hery izy ireo ka mety havita mono atsika. Fa ry zareo izy zany e. Tena tsy azoko mihitsy ka. Le ty koa leso. Avy alao izy aloha nazava sady efa amin'ny 12 ange zao e. Zao mbola tsy dia azoko tsara aloha ny tsambaratelo n'ity toerana ity fa ny haiko fotsiny dia ty hoe miasa olona ka Monsieur Odilon. Dia nilainy an'ireo olona ireo tsy haiko hoe ataon'inona na ataon'inona na ahoana fa dia izay e. Mila olona be dia be izy. Tena mety manao pacte diabolika le tsy manjary fahatiny zany raha izany. Dia andraso aloha dia ireo akamantsika ve zany efa gain daholo ty a? Raha ny fahitako azy aloha dia izay tokoa e. Fa aleo zany ho any fa izao e. Tsika mila mitady moyen kanesana any amin'ilay fiara. Dia voana farak'izay aingana indrindra eto amin'ity toerana ity fa ataondreo lasopy eto any antsika rehefa mbola tamana be ato e. Dia hitanareo reny olona reny. Reny indray dia olona taty fa salany asiany Monsieur Odilon fanafody dia manaraka be tsy fidiny baikony. Aiza koa? Misy maromaro anery zareo ao e. Dia rehefa alana le capuchon iny dia mahatsiaro tena olona ry zareo. Fa le lamba tafiana iny malasa azy ireo biby fiaina.
Maninona? Zaniko efa tsy misy lela avokory zareo reny dia izany ny tsy afahamiteny fa soana aloha izy fa mahay manoratra dia amin'ny alalan'ny soratra na fahatsika fandray ihany fa rehefa miala hono any capuchon izay vao afaka manampy antsika izy izany hoe raha mbola manao an'iny izy izany dia mitovy amin'ny hoe fahavalontsika ihany koa fa mety afaka hanampy antsika ary zareo raha ohatra hoe manomana paikadintsika aloha ay izany hoe raha azoko tsara dia tia monsieur Odilon ty izany ny deba io no mibaiko an'ireto miaramila an'ireto mba hiaza olona dia atao inona ary izany ireo olona azony sa hoe ny raha fotsiny no ilainy ay nareo koa fa efa veriko aminareo impiry ary fa mbola be dia be ho misy tery finosin'ity tontolo hafahafa ity fa zao hoe mila miomana fotsiny tsika dia mitady an'izay moyen rehetra ivoahana ato amin'ny 12 alina mangina daholo manao fanompoana mantsonitra zareo ka lasa mitombo be ho le heriny rehefa misasak'alina tena vaompira nge zany fanomponan'iza koa moa zany ary kanto dia ahoana zany kanto aleo aloha izy alaiko vetivety ho atika toky tsy afaka mivoaka antsony ianao aza manimba zavatra be dia be eo tsy hainao anga zany olona fa mezivezy be zany efa mivoaka amin'izay nery zareo anao fanompony dia ahoana raha tratra nentsika sady hoe ity mba toerana miafina tsy ahafantarana izay mba kompinonintsika ato dia arianareo kosa ary ve izy andray kosa ry reto toky miangavy ianao azy ikanto anie ka ny amin'ny efitra misy anay vehivavy ao izy eo mbola rendrika be tsy maharay tenao aleo re mba rehefa vita ny fanomponitra reo dia makantsika alaintsika tao izy dia miverina ary daholo tsika efatra manomana mipaikady rehetra tena mampitebitebe ane izao tia moa izy ka ataon'ireo kotoa zao dia ahoana ataon'ny sorona ho an'ny masina ka tsy te isana an'izany mba kalma lesy fa inona ary tia miferitraina be ty aletsika mitombina dia makaina tsara efa mbe akaikiny amin'ny 12 dia mila hery be dia be tsika fa matanjaka ny adversaire atsika samy mahakaina aloha eny ariko tena fampatoriana mahery vaika ny natao tamin'ny sakafon'ireo ankizy reto jereo anie efa andro maraina be io dia mbola mieritra be avokoa soa aloha fa tsy nisy mipika tato mbola milamina tsara daholo toko sitraka indray aleo aloha hiafina ho anefitra ao ka mody fatao hain'le ramose tsy vaniny hoe avitra aleo mba ampiasaina koa ny kokoa ary eleo andeha hijery sakafo andro andriamanitra fa inona koa ary ty ramose manaitra lava ty amin'io koa dia miditra ato anefitra misy anay vehivavy nefa tsy mandondona koa madeha kely eo fa inona ary ty taitaitra be ty ary impiry moa ianao no lazaiko tsy hanonontonina an'izany anaran'izany eto amin'ity tontoloko ty mafilo ianao taitra be ako ianao ve tsy mahay raha tsy manay taitra olona dia maninona koa moa atony tsy azo anonana ny anarana madeha kely eo madeha kely tany re moa aleo aloha mody tsy rangitina fa aleo tiana vendrana be fa ono ramose ikariko andreo ankizy amin'izay zany tsika androany efa nisy namako nasaiko nitady azy ireo any fa isika hanomboka ny tena antondiantsika taty amin'izay fa misy olona miaraka amintsika zany ato raha azoko tsara ianao aza be fanontaniana miomaninareo dia andehantsika tairina zany reto ankizy mbola matory be reto ve ramose mifoaza daholo efa reo taitra ireo daholo ry zareo izay fa miandry anareo dia aza ela be tsy mila mizesta be aty fa aty anaty alany atsika andrakako torindro bokidery marina ry zareo jereo anie ty kanto ohatran'ny olona tsy mahatsiaro tena vao ny teny fotsiny ramose hoe mifoaza dia ohatran'ny tsy teo dia ahoana zany ny ataoko izy roalahy nefa miandry ary sady manahy hoe sao oetiny terangatsy any anaty alana ary dia tsy tafaverina tsony inona reny fika ikanto mba tokony hadiako hevitra koa ty ohatran'ny adala be
jereo izy fa midorororo fotsiny tsy azoko fa ody maherina ary ny ampiasain'ity ramose ty vaky zany lohako zany ka miady amin'ny hery tsy fantatra izany zahay dia voatery manaraka tsy fidiny an'ity rangahy ty ihany marina entiny aty anaty ala be aty sofa mailo aho dia nasiako marika tamin'ny atsiny azo mila mailo fa ny ratsy koa ny tsy kely lalana zahay ty mandroso dia mandroso foana tsy hita hoe hoaiza tsy misy fikarohana tao akory fa dia mandehandeha fotsiny ade ary maneno ny mandeha kely mitaraikiraiky be ao aorianao fa ahoana tsy tapa-kevitra nga somba ty raha hoe manisy marika dia inona ny atao aleo aloha mody mitapy be fa saotra aingoeto ka mezaka mijery an'ilay ravikazy aho ramose ny mahagaga any efa tao mandeha ihany tsika dia mandeha foana ko mahahontsay ianao ty ravikazo fa inona amin'izany teniko izany keny mampimeandra ramose tsy azoko aza maika amin'izany zavatra izany aloha mbola ahita zava-boary tsara lavitra noho izao nareo kalma fotsiny dia tsy hitako anie izany izay nandaniko faladia kirarito ty raha izany aleo ahiverina ko ianao koatra amin'ny mampime be tsy ahoako zay mety aminao atao mandeha any lasa mandeha raha mahita lalana tandre mivery any tsy tompona andraikitra aty amin'ny tontolo hafa ny ianao io ohatra tontolo hafa hoany ay tena nataonao fanahiniana entina ty zany zahay mba tsy ahitana lalana tsy haiko rehefa be keskily ahy ianao dia mandeha any aloha mandeha any fa tsy mesy anaovako ny missionako ianao ohatry ny animba revy aty fotsiny tsinona ay misy mission hafa koa zany mbola ho tanterahanareo tsy mazava fa inona ka iny tena tanjonao ty dia ataonao inona ty zahay ho ataoko inona ho ataoko lasopy nareo marikirikotra tadidinao moa ny angan'ny trimobe sy faramalemy laniko tenisany anio mampimebetsy tsy azoko misy aleo ahiverina fa lany fotsiny rorako miadevitra aminao eto sitra ny ahy mba kaloria iverenako any an-trano aleo aloha ianao alefako miverina mihitsy fa manelingelina be ahy sady be fanontanianantsy lasa miverina any aleo ataoko rariva ny anjaranao manofy ianao rariva rehefa very ihany koa dia tsy asaiko saina velomy tena aiza ihany ary lesy amboarako tena tsy androko tsony ka tena nisy nahazoazo mihitsy lesy any ka mariny zahangely ty hoe efa manomboka mitebiteby fa tsy afeniko an'lay inona no ataotsika sa tokony hivoakato ve zany tsika lany andro be eto fotsiny nge tsy haintsona angely teny ao velana ao na dia efa akamony be elahy koa lesy ka eny aleo mivoakato aloha dia ahoana nefa ka zao ary hivoaka sika dia hitady an'ilay olona be capuchon be reny dia taroana vonoana any ohatra dia aveo salorantsika ny akanjony dia amin'izay tsika mitovy amin'izareo rehetra dia sady manampy atsika fantatra bebe kokoa ny tsy ambaratelo ty tontolo hafahafa be ty zay indrindra fa ahoana indray nefa raha ohatra ka misy ody mahery ilay akanjo ka lasa mamona andreo namantsika indray tsika nefa ka zao aleo maka anankiroa sika dia lalo no manao voalohany jerena anaty minitra vitsy raha hoe tsy manino lahy dia zay vao manao ny ay tena mety lesy zany ary andao ary hivoaka amin'izay fa taraiky eto fotsiny nge andao ary
ataony marina sepitra alla ihany ty ny andro lozy zany tena efa saika nanaraka hatramin'ny haiko ay tena lasa lavitra loatra ka izahay efa tsy hitako tsy miara marika napetrako tena hoe tena andeha anjambany fotsiny ay kay misy andray miaramila angany nitokodina ty ivelany ity sofa nisy andray aloha dia rena ny samboriko nanampy an'olo taty misaotra anao araiky be fitiavanao fa zany aloha eo ihany fa ny olana manaraka ty dia hoe aiza ry izy roa lahy amin'izao fotoana izao hoe tena tsy tao amin'ny lefitra intsony any izy na ry zareo kosa ary ve zay mety nitebitebindre nikarokako mba efa ela ihany ny ainako fa mbola tsy nahita angano toy ity marina raha tsy mahay zany dia tonga dia very faty aty dia ahoana re ary aiza ary mety ahitako azy ireo sa andraso hoe tsy tia mifanandrefy amiko ty ve ny hevitry ilay monsieur Odilon Doziny tena izy ty aleo rangahy tirako ato mino aho fa mbola tsy tonga iny jerijery ato sao dia mba mety ahitana hoe plan na tsy akohatra tena mba neto kosa mikajany amin'ny tsamo aloha ay misy ody hafa mihitsy miaraka amin'ity akanjo ty vao mivadika orera anao mbola mahita miezana ihany ve ilay laro toky eny na tsara zavatra ihany aloha zany tsy maintsy nizara koa zay roa lahy esitraka lasany ambony ihany mijery ny plan antitoerany ty za ndray hijery ny fiambara telo fonosany ty alatrano be ty hitako mantsary lereo mivezivezy makaty fo aleo mody andehanana aloha dia hita eo ary ty misy soldat ray milanja olona dia andeha hoentinaiza moa zany zao izy iny ka ki masoko ve lanitro ahoana koa ary ty le ty tena ikanto iny malalako marina fa ataony lesany inona le tian'olo ty koa ino ve zao tsy efa maty sy reo fa tena efa misy raha miraraka amin'ny akanjon'ilay planja azo koa aleo rangahy raha koa tsy maintsy haiko nytoy an'izao ary eto tsika dia hifanjeva eto ahoana mihitsy moa n'olo tiako nanaovanareo ampimpiana to zao ka hita lehilahy tenisany androany ety zany nitondrany azy ary reto rehefa misy soldat hafa aleo rangahy aliko mivoaka reto soldat reto dia hitsikely eto amin'ity varavarakely ty eto tsy inona misy varavarakely mpitaratra hitako aveto daholo ny ao anatin'ity trano ty andraso ary ino fa lasa aleo ahijery amin'izay ohatray to misy olona ray tena misy soldat ray koa io inona moa izay nataony zany ay ve manadio an'ilay olona zany dia fa ino ty fa ahoana ary ty le ty ny masoko ve no marary sa manofy ahy aleo hoe hitombona kely aloha ka andaso amin'izay jereko to biby olona ve sa olon-dia io tena mitovy amin'ireny logaroa ireny mihitsy le izy volona be be nify be fa mijoalajoala be koa ny le izy io ve zany misakafo olona ato sy rety izy marikoriko nosanosana be ry izy mihinana an'le olona tsy tanjoko ty marina ka tena aleo aloha midina moramora fa te andoha be
Baby, tena kivy a. Tena naky mivoaka tamin'ny aferiko mihitsy. Dia ahoana ny atao? Be dia be nke zany ny adverserato e. Raha Odilon a, dia reto soldat lava be reto koa, dia ity olon-dia be ity. Tena mila miketrika amin'ilay fa tsy mety zao a. Ary an'le hoe jerena foana aloha hoe amin'ny firy zao, so dia efa hanomboka ny fanompoana. Mbola misivoka ka. Ary andraso everina jerindray aloha e. Ary toa miomakomana ny voaka nge ty soldara ty zany e. Aleo fa efenako io. Vesotomboka ny capuchon anaovany, dia akako formation avy eo. Andraso hoe iletika ato ambadika ty voninkazo ty fa iny izy fa ta mivoaka. Misy olona mandeha manatona koa zany. Ino fa lasa andraso rahako moramora ary. Ary andraso tomboka amin'izay la capuchon sady tonga dia tarafika amin'ity tsirobe ty masony. Ohatray tovehivavy. Fa izy ianao? Ary toa miteny fa tsy feon'olona efa entiko ve zany? Fa iza ho ahy ianao? Dia inona no ataonao eto? Mitady loza nga ianao sa inona? Fa tsy... Fa mitady loza ahoana koa e. Mitady vahaolana ary nataoko zao fa tsy mba afaka manampy avy ianao e. Mba havonjeo zay fa misy namako roa any ambony any. Ahoana ny fomba atao mba hivoahana ato? Ary mangina aloha dia aza miteny mafy be. Fa tsy toko ve ty e? Sady iso a? Ohatray, i madame Anta, fa inona nataonao aty? Fa ahoana zao e? Tsy misy azoko mihitsy. Mba havonjeo zay ry madame Anta. Aza maika ny ala zavatra be dia be aloha ianao e. Inona ary ty? Azonao miadana eny ihany zany rehefa mandeha ny lera. Fa ahoana e? Mila miafina ianao fa efa hanomboka ny fanompoana ka. So ianao ahita aloha zao a? Fa ao fa ampiko nareo ary atoko sy voanareo ato. Fa iza ny namanao aloha dia ataonareo afenina. Isetraka sy amboarana izy zany e. Ikanto efa io nampidiriny any io. Io efa maty io. Ndray ty lozanareo rakizy a. Tena mbola tiany avo ambony nareo matoa mbola verinaina toy zao. Fa ny anampiananareo nandrasy tadiavina. Dia aiza moa zany zao izy roa kely? Tena tsy haiko tsony e. Fa zay telo koa aneny saraka fa tsy haiko hoe efa tonga ve zay amboary e. Isetraka indray lasa nijery amin'ny plan na tsy haiko ahafahanay mivoaka ato. Eny mety zany fa ny ahiko fotsiny hoe ifanehitra amin'ny Monsieur Odilon any ka hita loza eo a. Marina tso ataony fanatitra ny olona raha sanatrika. Fa fanatitra ahoana ary madame Anta? Dia iza koa io biby olona io? Ikanto angeka lasa ao e. Dia ahoana fomba atao mba hamononana io? Tena reraka. Tena very hevitra. Tena tsy misy azoko mihitsy ny movy rehetra ka. Tena very a. Tena mbola endrana no hamonana io biby olona io e. Ary tena foto-tsakafon'io a dia olona ihany. Rehefa isasaka eo ny alina dia tombo hery be izy io. Ary mbola isakafo bebe koa. Zanako Monsieur Odilon re io a. Maninona? Sakafony ihany zao no afaka aminona azy. Zanako Monsieur Odilon io? Tena tsy azoko. Dia ahoana koa zany teneninao zany? Efa hoe aza ezahana ho azy daholo ho any zavatra rehetra. Ianao ty koa mandeha ny lera. Mila mikaroka vahaolana farak'izay aingana sika. Arozy ianao teo hoe ny sakafony ihany no amonona azy. Ko maninona moa zany raha asiana pozina ny sakafony e? Tsy azoko. Asiana pozina ahoana moa zany? Tsy haiko e. Reo olona reo ohatra ny asiana pozina dia rehefa mihinana azy izy dia mety hahafaty azy. Sady io mety tsy ho resitsika raha hiady aminy ary tsika. Ay, tena hevitra mety tokoa zany a. Andao ary sika ho any amin'ny labo malaky dia any no hijery fanafody mamono e. Andao ary e.
tena reraka be nikarokaroko fa tsy mahita mangirana mihitsy ka sady mitebiteby be koa hoe saotra reto ihany ary ry aromoarany tolo be itsy hoe andraso mino vahoaka andraso jereko hoe ty misy moara tena ty ny ilaiko ty andraso tonga dia ampidiriko ato anaty pôketra keliko ato ka zay rangany atao dia ty koa misy boaty kely ty le tadiavo ty ary misy olona manantony zany aleo aloha iavina andriamanitra lozy zany andraso hoe sady angarangarana ihany iny fa tamin'ny maka ty tena zay indrisika lamboara vao ahita loza marina tena tamin'ny manantona ny ty aromoary tena izy amin'ny famindran'izany dia ahoana ny ataoko mangovitra be amarina dia raha misy odilao io dia tombo apure ahy amboary fihinana ataonao ato ave malalako tena efa raiky tahotra hoe olo-kafa ianao loza marina fa taizinao fa taizinao ty dia inona nanzoanao tany andao aloha tsika voakatoankena fa hotraritrary dia ny amin'ny efitra kely any miresaka andao ka mbola hitady plan anetsika zay ny saika leako tato dia aleo aloha jereny zay vao mandeha tsika fa manjary verina ezaka efa ty amiko avokoa zany fa andao hiverina malaky andao mahay nareo ka mafy nareo raha tsy maty nandritra izay fotoan'izay ary tena mafy koa matoa tafiditra tato anatin'ity efitra tato ty tsy hainareo moa fa ato ny efitra andriambe tsy hainareo lela tsy vanina raha ianao ay ianao ny tena lohampisorona sy mpamon'olona eto amin'ity toerany ity raha tsy saina za tokoa ny professeur Rodolphe Odilon mpanao fikarohana mahakasika ny biby sy ny tontolo ary koa ny zava-maniry ary zao ilaiko be ianareo olombelona mba ataoko sorona sy fanatitra ho an'ny masina ny sasany indray ho ataon'ny zanako lahasakafo tena tsy matahotra an'Andriamanitra raha ianao marenina kely eo ty vava tsy ilaiko manononona an'izany atao amin'ny tontoloko aleo isioka soldat dia anampianan'ireo efa atao fanatitra ao nareo tenisany behivavy reo inona zany ianao tena ny komba dia tsy misy olona ataonao sakafo zany eto rangahy tsisy ataonao sorony zany totondry kely maivana iny letsy ny an'lahy mitady alahy androany ozy ty marina fa nikendainy sitraka ningany ambony mato ny olotiko inareny ataoko hoe itsy misy azy be fa leo tonga dia daroako ny lohany ary kiala kely ty koa mbo miseho amilay fa mitady inony vonjere olona fa olondoza sitraka vonjere olona ze olona tena olona tsy vanina anao angana hoe ikikikeo ary ty dia isy amonjy anareo mianakavy eo lasa dala aty avoan'ny alana esika tenisany ray dia tsy ho tafavoaka velo leto azamana tena ataoko sorony tenisany any tena ila tsy tafainona ny fika fa tena mahatanjaka be ka ile olon-dozo ty ka tsy hita ny vatany akory midaroka be atao aminy inona reno ataonay tombo vonjeo zay ampure zay ay tafariny le kiarla ty mbola mitady sa anaraka moramora zany an'lahy maty amarina daroan'le ragatsy vany ty ndray tiboko maty fa inona tena tianao atao hoe tsy
Van! Be dia be ty ny tiako atao fa nareo atao sorona aloha zao ny mahamaika sady tiany masiny toy ny olona mbola velony tony no araraka eo amin'ny rany. Tena fateto marina izay sitraka tena tsy menatry namatsantokantsy mihitsy le rangabe ty. Oay aty kolety ary maninona moa ty raha akindako amin'ity ranga izy sady ketsaiko mafy be tonga dia so tiako andrasy hoe sady tena nahavoa aloha tamin'ny tenisany reto hoe tonga dia 720 be zao no azoko tsono. Ary andraso ary mbola farina meme be io Andriamanitra tamroapolo ary tsy misy vakina tavangy andraso fa hitako ny hevitra miala tena miala io sitraka io misy vakina tavangy very io le tamin'le sary vaky teo angany ianao atsa toy ito amin'ny tena io mahazo lalana angana sitraka mama matia marina mafy fa iny gay ao aposiko misy antsipika zay atsa toy eo amin'ny sitraka matia mama matesany varanga nga moramora ireo raha be dia be nalatsaky lahy reo losifera vatana mariny ty dia ireo masony fa mivaramena be mihitsy le antsoko ohatra mbola tsy miletika tsara miala amin'ny anaran'i Jesosy Tompo Kristy. raha mbola mandrehanay koa aloha zao Andriamanitra zao dia ho rafy ty tontolo afy ty anio e tanteraka eto fahazavana renao ve zany zany varatra mipoka be zany mama zay kira afako zay reso fahavalontsika tsy sitraka tsy matoky an'izany tena loary tao aloha fony io ka olondiany io e kosa izany ho avitako an'izany ka amboara efa lasa dalakoa ve ianao e ianao koa andraso ary fa hogetsaiko amin'ity kole misy azo fizaleny ty ny tendany dia zao fa toro itanany io aiza io ahoara amiko sanao anaovako azy rehefa matahotra ianao ka dia ty misy baiboly kely aiza ampandreo ambony olo lohany so mbola velona tampoko eo io mandra-panalako ny fony tena grave ka fa inona daholo re zao hoe tena tsy hisy azoko ataovy aingana sitraka ho aza ela be fa latsaka fefana niny amin'ny 12 alina le taraikotra dozetsika tena nanainy amboara marina le antsy volafotsy tena tsatony ndray tamin'ny monsieur Odilon io fa niloarana ny fony dia iny fa nataony tao anaty bokalina kely mahazoko ary ve nijambena fa tsy mbola mitempy fezany fo zany inona daholo ary rety manofo ve sa mijery film tena ela ihany ny ainako fa tsy mbola nahita toy izao marina ka reraka be zalaka toako dia ahoana zany atao amin'izy ity ramboara tena tsy azoko tsony ka efa tonga eto amin'le hevitra retsika inona ary ty ianao koa salany tsy lehilahy ka ao sokapotrano io aingana dakao any tratiako eo trantsika amin'ny farany zay vao tena loza kaile dia tena reraka be sady mavesatra be tonkony ka mandreraka be fa inona koa ty migongonona be ty ianao koa olona lava be io ko ve moa tsy avesatra sady lavitra be koa ny misy an'ity hevitra ty sy ny trano tondratsika azy oreriny ka tena saika tsy vitako marina ka dia ahoana ny kajo manaraka dia ataontsika ahoana zao ty fa ty aleo fehezina be amin'io tady amin'ny rideau io amin'izay tsy atahorana tsony sao dia efa maherana iny amin'ny 12 alina le dia mila mangina be tsika mila mitandrina be koa tsy hoe rehefa tonga ny 12 alina dia miverina amin'ny herony koa io fahatioko efa tsy misy fotsony koa ve dia mbola vita inona koa fenao koa zany ao fatorana fa tsy aza dia mampome eo ianao mila maily foanako ao aingana re
ao. Toky, tena misy zavatra mahagagary. Ohatrizay. Fa nga afaka miteny. Tsy ho fahateto ve sika? Mbola variana be ry zareo manao fanompoana ka tsy ahitantsika e. Aza mikoropaka be fotsiny. Misy zavatra tsy milamina ho aminao. Fa tsika nge zany tsy maninona raha tsy miakoaka be ohatran'izao e. Sa ahoana? Dia inona le zavatra tsy milama ozy madama ka? Hitanao ny asako a? Mpiservy foana. Tsy mila manao fanompoana ary mila miara-mila ray foana. Fa ny anjara asako eto a, manatitra sy miservy sakafon'ny biby olona. Azonao ve? Dia ilay tsy milamina, tsy hitako manao fanompoana eto Monsieur Odilon. Zany ve? Aza hitako marina. Ka zay anie no ahiko e. Nefa sika tsy afa manoatra. Efa kely sisa dia vita io fanompoana io. Mila mandroso reto sakafo reto sika isenao. Ary avy eo a, mihidy any amin'ny labo fa andeha hiaza avokoa ireo miaramila ireo akahery. Dia ahoana ary zany? Andriamanitra. Tena aza hitako ka nataony Monsieur Odilon sakafo be any reo. Aza misy ane zany. Sady teo a, misy varatra sy rivotra ny sa fotifoty be tsy haiko hoe ahoana. Andray kosa e. Tena aza misy ane zany ka tena hivy oka aloha zay e. Vita fanompoana fa ampy zay. Raha ho tsara ary ny ataoko a, tandremy tsy hanondrana eo ianao a. Zay. Oke ary. Tena mbola tsy misy toy ity hatramin'izay nanaovako marina. Tena hoe mahita ny tsy fahita e. Dia za ihany zany ny anolotra indrery kanto malalako atao sakafon'io biby olona io. Dia ny kibony io ve zany no fasanao? Tena mafy amiko izao marina e. Amin'ny fomba ahoana ireny anazavako an'izao an'ny mamany raha tahiny ka mivoaka soma tsara atao e. Tena tsy te heritreritra an'izany mihitsy aka. Toka, mifoaza amin'izay e. Efa maraina be zao e. Tena rendrika ihany marina. Ahoana natao madama? Fitadiavana azy roa aloha zany no andeha atao e. Ary manahoana aloha le biby olona be ao e. Efa mba nilamina ve sa? Mbola tsisy réaction re. Nefa ne dia tena poizina tsy poizina no nasesiko tamin'ireny faty rehetra ireny. Tena gaga. Mety hoe mbola valaka be le re dia rendrika fa rehefa avy eo vao miasa ny fanafodiko. Zao ary. Aleo hidiko lakile io efitra misy azy io a. Dia tohanana mafy be amin'ny zavatra dia andeha sika menaka hitady azy roa. Avy eo sika hivoaka tato fa na izaho koa raha ne mba leo ny fiainan-demony ato e. Tena leo an'ity tontolo hafahafa fiaino azy ity a. Tena mila fahazavana na ny saiko na ny vatako. Eny na ny fanahiko ary. Eny ary. Mety zany. Dia inona zany natao toka? Tsy tao amin'ny efitra ry zareo a. Tena kivy marina. Aleo ary sika hiala ny enina ry ambadika ry e. Any toa misy coin somary miafin'izay dia aleo jerena any. Eny tokoa. Azoko an-tsaina ny tianao tenenina. Ndao ary e. Hita madamo reo. Reo misy olona roa mandoro zavatra. Tena hitandremy ianao ry toka. Inona ary ty? Sitraka. Sitraka. Ohatray. Toky, misaotra an'Andriamanitra marina. Dia ahoana lezy a? Tena sofa samy velona tsika marina. Fa inona ty ataonao e? Tena mitsoriantsika fahatany. Tsy azoko. Tsy mahalala izay afata azy mihitsy izy marina. Ohatray, madamiata. Fa ahoana izao? Eny tokoa fa ahoana no nahitanao anay taty? Sa niaraka lezy izay a. Dia tena hita mihitsy nareo hoe mbola zaza. Mbola andany andro hitantaran'izany ve? Tsy aloha ve izay anavotana anay tsika no tao e? Marina tokoa zany. Tia plan dia tia koa ilay moara. Dia ahoana sy ahoana ary ny atao e? Izay koa ne mbola mitady hevitra fatratra e. Ay, manana an'ireny nareo. Lamina izany e. Andao ary. Ao fa tsy maintsy tafavoaka atsika. Ary tsy maintsy tafavoaka velona e. Sao dia mba tokony miafakafina ary tsika manao mananikajy e. Izay tokoa aloha e.
andao any amin'ilay efitra kely aritsika. Aleo any amin'ny labo e, dia any sika no mifampitantarany zavatra rehetra misy alina, sady mila jerena koa izay nahazo an'ilay bibiolina. Lanitro, tena mafina ilay bibiolina be ity, mbola tsy mety maty foana. Eny tokoa ahoana zany no fomba aminonan'io ka? Tena tsy haiko tsony reto Za mino fa efa manomboka manankarotana ny vatany le fanafody nataonareo no mahatonga azy tsy mahatombony io e. Fahono manina raha omena azy atao sakafony amin'ny kotirany ity hevitra mety kosa e, sady io tsy mahalala olona izany fa mihinana dia mihinana be fatany fotsiny. Dia asiana pozina koa ve? Dia iza koa napiditra an'io ao aminy ao ka? Raha mivadika io ka sika indray ny fiterany dia ahoana? Kalmindry e, asitsika pozina fa zao atsipetsy amin'ny etsy varavarankely itsy dia hitany dia hohaniny e. Mety rangahy zany fa aleotsika amin'izay raha fa so taitra eo daholo koa reto miaramila reto Eny izay indrindra mantsy andaontsika ro lahy hijery solika andorana ny trano dia izy mianaka manao an'izany Ay, efa azonareo an-tsaina tsara ary ve aloha ilay toerana natoroko hoe hakanan'ireo solika dia ataovy malaky ary fa kely fotoana ananantsika Efa hitanay ka fa aiza zany no fotoanantsika efatra rehefa aveo. Maninona nefa raha hoe tonga dia any ivelany vavahady ny fampiandry? Mety izay e, zao misy vavahady fito reo, jereo mitovy avokoa fa izao izay asiana lamba mena kely ny ivanareo. Dia ahoana madama raha ohatra ka hoe izy roa lahy no mahavita ny asany alohantsika ndraika? Aiza kosa e, izy roa lahy mbola niraraka solika amin'ny manodidina ny trano e, ny antsika roa juste hoe mamono ity bibiolina ity fotsiny. Zay zany izao fotsiny mba nareo no voaka lohanay. Zay andao lesy raha toka mba mitandrema tsara nareo zay tena mafina tokoa le bibiolina be io ka. Enjany iny tena ela vao tapitry ny aina. Ary maninona ny andro no mandrahoana be ohatran'io sady jereo any mitselatselatra sy mikotrokotroka be. Namoinay ny enjana triko fa antao malaky fa sao izy roa lahy tafavoaka alohantsika. Tena efa ela ny anako madama fa tena mbola tsy nahita ohatran'ity mihitsy tena tiako miaina aventure fa tsy rary ny tindray mitoraka ity ka. Tsy misy fotonareo rehetra zao sopatra ny tsy matahototo zao. Engany asika mba ho tafavoaka belona somatsara efa ity le vavahady andraso afatotra eto ity lamba mena ity dia hivoaka sika roa. Tena mitebiteby zany ka tena aza hitako ny hoe tena monsieur Odilon tena matahotra ka. Kalma kia, inona koa ary ity efa mafisy mivavaka e. Tena vao maika miamaizina ny andro izy roa lahy mbola tsy hita ihany, efa elana izay Za io koa rehefa manomboka mitebiteby ny ahiko dia izy vavahady izy roa lahy zay vao tena olana be satria tsy mifandray mihitsy ireo vavahady rehetra ireo nefa ry zareo koa tsy afaka hiverina fa efa nidonako io trano io. Dia ahoana natao madama? Tena matahotra be azaniko sa ho jerentsika any ve? Tsy afaka miverina miditra oatsony sika ka tsy tafavoaka oatsony moa no tena tsy mety io varavarana io tsy azo fidirana andro. Andriamanitra vonjeo re zahay sady zareo koa ny ity andro eto amin'ity faritra ity ihany ane io eto amin'ity tontolo hafahafa ity. Amin'io koa ny lalana mbola holalovantsika raha ho afaka eto koa tsika tena mbola lavitra manabe madama. Akia ndao hivarona sady matahotra be koa hoe ho avy orana io dia ahiko fatiny avo zay vao tena loza be ny atsika. Tonga ihany nareo fa inona ny olana nazo anareo tena ilay vao tapaka lalandray mianaka marina inona tokoa no olana tena grave be nisy miaramila dia taitra be dia raikitra taon'ny komba. le biby olona nareo koa tsy maty andao sady andeha ihany aloha.
andriamanitra fa tena aloha zany dia ahoana dia tsy naninona aloha venareo e alohan'ny andehanantsika aloha dia aiza avokoa ireo moara plat itony akanjo tony aleo atsipo levon'ny hafa any tsy mahasoa antsika ny hitondrana ny tony ody eny marina ty ary ndena efa nidorana eto daholo aiza raha tsipo reny dia andao hitsoka fa tena tsy haintsony ty tontolo ty ka reto ary reto ary andao sika sady anao dimaika dia zao aza mitoditodika na maheno olona miantso anareo ary nareo ohatrany hoe feo any kanto zay dia sady tataro tsara hoe zavatra nanjoa anareo zay ho za niady tamin'ireo miaramila dia sitraka ny famono tamin'ilay biby olona be iny tena mafiainy le ry sady vao may mitombo hery be mihitsiny angatsy vao may izy lasa natanjaka be indray raha tsy nitsatohako tamin'ilay antsy volafotsy iny ny fony dia eniko indraiky tamin'ilay koleako azo fijaliana iny nataonareo ohatran'ireny nataontsika monsieur Odilon reny indray zany izy tena nyloarana ny fony amin'io tsy vitako zaho samirery fa zay ro lahy vao tena vita le izy tena mafiaina be tena hery tsy mitovy reo miaramila koa raha nge mivadika biby olona tena komba be nge mitao tena enjany iny ny vataka zany tena maharadratra be daholo miary lesy ato amin'ny tratrako totra ny sahalany misy tapaka zany na tsy haiko tena maharary korazy rakizy ao fa tonga dia any amin'ny hopitaly sika ny mamatana rehefa tokany an-tanàna ary aza manafa tsy maintsy tafavoaka sika sikiny ny fanantenana efa io le fiara andao malaky eny tokoa indra koa fa naravikazo toy izao le izy aleo fa sorontsika ainga andreo ravikazo ireo dia lasitsika fotoana tanoany efa niasa tato monsieur Odilon sasany reniko mety sisy fa tsy tena malagasy nila ravinahitra natongavany teto dia sady hanao fikaroana sy anampy fahalalana momba ny fitsaboana amin'ny biby ary koa ny fitsaboana amin'ny alalan'ny ravikazo sy ny zavamaniry olona manam-pahaizana izy mirahalahy kely ny zanany ary nitovitovy taona tamiko ry zareo tamin'izany dia feno olona sy tanàna be ty faritra ty rehefa tonga teto izy dia nanampy olona na mpianatra ary koa nitsabo sy nanasitrana dokotera ny fiantso azy tamin'izany ny vadiny koa dia mitovy aminy tena mandany andro mihitsy izy mivady rehefa misy fikaroana ataon'izy ireo rehefa nipetraka elaela nefa izy ireo dia nisy olana ny tranga indray andro voaheraka etseny sasany reniko izy mivady indray variana nanao fikaroana tao amin'ny labo tena nahoana loza fa tafaporitsaka tsy moramora mivavahady ireo zanany lahy nitondra alika kely nandehandeha efa niverina izay mianaka no nahita ny vavahady ny banaka no heverina hoe nitsofin'ny rivotra efa toandro be nanary nefa ny andro vao tonga sainy mama hoe tsy naheny feon'izy lahy mihitsy ela ny ela tsy aritry mama tsony ka naleo ny nanontany azy mivady ihany dia tsy hita zany izy teo vao samy tonga saina hoe tena tsy tao izy lahy nitedavina nikaroana efa maizana ny andro hoe tsy mbola hita izy lahy kely laliny zany niantso ny fanampiana tamin'ny vahoaka tety ka nirodorodo ny olona nikariko azy ireo efa ho diva araina ny andro vao enina onareo fa nisy inony hita ny antona tamin'ny hazo ray ny fatan'ilay zanany lafaharoa hita teny efovoandrano koa ny fatan'ilay alika kelyn'izy ireo dia zerana tsy misy toy izany ny amin'ny monsieur Odilon sady mbola tsy hita hoe nanao ahoana zany ilay zanany lamatoa efa kivy izy ireo ka nentina nody ireo faty ireo aloha zany kena sy nangatsiaka ny trano ary nakamoa tamin'izany dia ity tsy nanaiky monsieur Odilon fa nalevina tao alatrano ilay zanany 2 andro taty aoriana nefa efa isasaky ny alina tamin'izay tatediko avy be mihitsy ny orana nisy zavatra nidoboka be tapoka tao an-tokotany fa nisy inony enina isy mama ilay izy ka avy izay dia nanaitra azy mivady nandeha mivoaka ary izay efa mianaka indro efa nijaridina be teo ambaravarana ilay zanany lahy maninona tsy miteny tsy mivolana fa feno rany akanjony avy dia nikarakaraina sy nampandrona izy ray andro taty aoriana dia resana sy nanontaniana ny zavany trano loza be
tsy tao tsony ny lelany, tsy afaka miteny tsony le zaza. Tena ranomaso ny azo mivady a. Nasain'izy mivady nanoratra taratasy mba hanazava ny zavany tranga. Nilaza izy tao anatin'ilay taratasy fa nitondra n'ilay alika kely nandehandeha izy roa lahy. Ny olana dia nisy mpivahiny mpianatra nitsangatsangana hono. Nikorana, ny sotrosotro sy ny vokarongony hoe nanamorona ny dobo. Nahita an'ireo sakafo tsara tarehan'izy ireo ilay alika kely ka tsy tana. Tonga dia nitsabaka ary nandoto an'ilay sakafo. Izy roa lahy tsy sananatona fa mody ny afona aloha. Tezitra be ireo ankizy ka nidaroka sy namonimony be an'ilay alika. Nalahelo an'ilay alika hono izy roa lahy ka nitora-bato avy ety alavitra. Vaky raha mihitsy ny lohan'ny sasany. Zany a? Rombotra reto ankizy dia raikitra mifanenjika. Traty izy ireo satria amin'ny mahazaza azy. Nodaroan'ireto ankizy hono izy roa lahy sady nampijaliany kikika be izy roa lahy ka dia nitapatapahan'iretsy farany lelany. Andray kosa. Rehefa niansahotaotaka teo ry zareo dia niporitsaka nitsoka tao anaty lavabato ty zokiny. Dia izay no nitranga tamin'ny oalio. Tsy nahita ny lalana ny verina izy no nahatonga azy elabe votafody. Dia zerana tsy misy toy izany ny amin'ny Monsieur Odilon. Le vadiny iray ory loatra tamin'ny fahorenjanany dia nilofika. Tapaka lalan-drà madinika ilay ramatoa. Sady lasa nalemy tsy fidiny. Tsy mbola nahita Monsieur Odilon ketraka sy kivy toy izany a. Tena mafy taminy ny ady teo anatreny. Lasa niova izy. Tsy ilay olona tsotra be teo aloha tsony fa lasa olona zara raha miteny. Tsy tia feo. Marikoriko azy avokoa no manodidina azy. Tsy nety namonjy olona tsony izy. Tena nalahelo loatra satria reto zanany tsy mba nisy namonjy rehefa tojolana. Raha sendra nitsaby tena tao aminy zanak'ilay Ngiandrina. Ngiandrina dia olona tahoran'ny olona fa mahay raha sady mpilalao-ody. Asa na tsy voatsabony tsony ny zanany kilasy izy nikaribaolana tao Monsieur Odilon. Tsy nety nandray azy Monsieur Odilon. Dia zerany any Ngiandrina sady nanao farateny izy fa raha maty ny zanany no nialo zany Monsieur Odilon dia tsy maintsy ahita loza aminy. Zany ve? Valy anavina nefa ny nataon'ny Monsieur Odilon. Inona tokoa? Tena namony eny ilay zanaky Ngiandrina. Nilamindamina aloha ny andro vitsivitsy fa raha sendra napakana rivotra tao an-davarangana iny ny vady Monsieur Odilon. Soroany jovetiny teo izy nareo. Nisy varamaina nilatsaka tamin'ny ramatoa. Teo ny eo dia tapitry ny eny. Ndraiky tena tsy nahampino ny zava-nisy tamin'izay a. Nalevo Monsieur Odilon tao alatrano ihany indray ilay vadiny. Ary lasa izy nitokana tao amin'ilay efitra fifiainanareo io. Ilay zanany lahy kosa nasainy natao tao amin'ny efitrano iray omeko sakafo. Asiana hena sy izay rehetra tiany omena azy avokoa. Zaho kosa aza elingelenina fa io ny vola dia ataovy izay ampilamina anareo mianaka. Zany ve? Tsy efa ho rotokom-bolana izy no nihidy velona tao. Ary ny olana tsy lany tamin'izany fa ilay zanany lamatoa nanondrana be ihany koa. Fa hoany? Lasa niova sy nanao fihetsika tsy hay izany. Rehefa omena sakafo izy dia tsy mety mihinana fa hena ihany no angatahany. Ary amin'ny maraina izy matory be fa rehefa alina manakorotana ao amin'ilay labo Monsieur Odilon foana. Niezaka nandondona tao Monsieur Odilon izay sy neny. Fa io varavarana io tsy hahenona feo na avy ety ivelany na avy any anatiny. Zany? Efa ho ray volana angamba. Leo be mama ka anyheriny dia nanoratra taratasy izy nanazava ny zavany tranga avy ety ivelany ka nasitrany tamin'ny varavarana. 2 andro taty aoriana angamba vao indro nivoaka Monsieur Odilon. Taitra be izay tamin'izay fa niova be izy. Lasa mampatahotra be ary mahagaga na fitafiny aza niova ho akanjo marron lava be. Mitovy amin'ilay an'ilay olona ireny. Andro vitsivitsy izy mianaka tao amin'ny labo foana. Mangina tanteraka io trano be mijoalajoala io. Amin'ny alina indray misy olona tao manao fanompoana. Tsy avela mama mijery an'izany fa nitorimaso izy hatrehany. Mandeha ny fotoana, niova volana, niova be ny fiainana. Apetraka Monsieur Odilon fotsiny ny vola miaraka amin'ny taratasy kely dia inona raha nayatsaka ny sy andavany. Ny sakafon'izy ireo indray dia hena matana izay napetraka. Dia naka lehilahy efatra teo izy hiara-iasa aminy. Fa ny mahagaga tamin'izany dia lasa tsy miresaka koa reto olona reto fa
miaza any anala any ny tena anrahana azy ireo. Zany? Le zanako monsieur Odilon koa dia tsy hitako intsony fa nidiny tao amin'ny efitranony. Izay mianaka kosa lasa tsy nihetsena intsony fa tsy misy vola miodina tao an-trano. Tsy mitsabo sy manao fikarahana intsony manko monsieur Odilon. To lasa manao fanompoana tsy haiko hoe to mianatra zavatra hafahafa izay. Zany? Ny tompo taona i mama ny ahosa, ny olona mpiazan'ny monsieur Odilon koa ny tompony anaraka an'izay. Na tsy ravina dia lasa ny olona teto an-tanàna no tsinjain'izy ireo. Ndray kosa. Sady takany hoe valifatana tao amin'ilay namonona ny vady aman-jana nohony. Ny tena mahita koa dia ireo vahiny avolavitra tonga hitsangatsangany aty. Rehefa ela ny ela dia lany tamingana ny olona tety. Ny lela matanjaka nalaino miaramila ary ny zaza mambevavy kosa ringana atao sorona sy toa ataon'ireo sakafo fihinana. Ay koa ty monsieur Odilon nanao pacte diabolika ka niantso ireo fanahy ratsy fito mba hampatanjaka azy. Tsy efa nitenenareo lasa manaiky azy ny zavatra rehetra. Voafehy ny tontolo. Ny mampalahelo dia ity. Ny tsy manaiky izy fa tsy maintsy miara-miasa tamin'izay sy mama. Izany hoe manao mission, miseton'olona mba akaty ary manao izay abetsaka amin'ny vahiny ity. Izay mianaka kosa nefa tsy niterena anaraka amin'ny fomban'izay fa navelany tamin'ny safidinay. Fa kosa mila manatanteraka amin'ny baikony. Mama no nanandrana Andriamandeha raha ny rahana mitahiraka. Nararotony izany ka nilaza tamin'ny olona tety ivelany izy hakana taty. Dia nanahoana ry madama? Ndrisy nefa fa nitapery monsieur Odilon taty ivelany taty ny ainy. Ndray kosa. Ary izany nandimby azy. Nampitandrema monsieur Odilon mafy mba tsy manao tao foana toa mama. Mahita lozo ianao izy raha mbola manao ny tsy fanao eo. Fa voafehiko ny tontoloko. Ary nareo fa tafiditra anatin'ny moara. Ka naiza misy anareo dia hitako avokoa ny alehanareo sy ataonareo. Natahotra mafy satria onjoonjoko zasa mirery sisany tety ka voatery nanaraka amin'ny baikony. Tena mafy amiko ny nanao an'ireny. Niezaka foana namonjy ireo ankizy vovonjika. Nampalahelo dia tena vitsy ny tafavoaka velona tety. Dia izay ry ankizy ilay tantaran'ity tontolo hafahafa ity tena lava, tena mampalahelo e. Tena mampiorokoditra mihitsy madama. Zany dia tena tantara lava be tokoa aloha zava-misy tity. Ary izy manao pacte diabolika io ve izany no mahatonga azy amin'ilay hoe manana fahefana mampanaiky ny olona. Sady tena hoe voakejana. Izay indrindra dia nitapahany avokoa ny lelan'izy ireo mba tsy hahafahan'ireo mamaly ny baikony na koa hoe amoahany tsy ambaratelon'ity toerany ity. Hono ary madama. Dia ahoana indray izany nahatonga hoe rehefa amin'ilay efitra kely iray iny tamin'iny tsika dia tsy ny feontsika sady tsy hitany. Io efitra io indray nasiana ranovoasina. Tamin'ny monsieur Odilon ilay nitoetra ela be tao iny dia avy eo izy no nivoaka. Hitanay sy mama avokoa fikasana ratsy nataony ka dia nosafidianay io efitra io mba ho efitra masina. Rehefa mivoaka izy dia miditra ao izahay mivavaka. Io efitra io koa neka tsy hitan'ilay moary. Lasa mifono herin'ny fahazavany io toerana io. Tsy mba makao izany monsieur Odilon izay no antony. Fa leo rehefa ny tanàna isika zavakeo aminareo amin'ny atsipirina io toerana io e. Misy raka fa marina koa aniny tsy olon-doza ihany izany monsieur Odilon fa sotasotan'ireo mpivahiny ny tena namotika azy. Sahalan'ny hoe valifaty izany nataony no fampitehany ankohona kely. Tena marina mihitsy izany ka. Eny marina izany fa na dia izany aza be loatra ireo olona tsy manatsimy matimaty foana e. Inona moa izao ny elokareo ka. Ary izay sy mama ilay voatery hikaroka olona mba atao sorona. Tena mafy voageja. Fa izao aoko izao resaka izao mba hijanona ho tsy ambaratelontsika. Aza baritaka na elo fa fezo tsara ny vavy e. Fa ny olana anie madama dia ahoana ary izao nanazavatsika amin'ireo ray aman-dren'ireo ankizy maty taty ireo ka. Eny tokoa
ny ray aman-drenin'ny kanto. Marina ve tsy tsika indray no voasairingotra amin'izany? Sady za mihitsy moa zany ny tena naka azy tao an-tranony tamin'iny. Kosa e, nisy taratasy mazava avy any amin'ny taletsekoly anie ny fitondrana anareo taty e. Aza mananareo fa za no hiezaka hitady izay avaloka azy ireo. Aminareo ary, mino ve nareo raha hita tarazavatra toy izany nefa nareo tsy nanatry maso? Tsy iso ino an'izany kosa aloha e. Lazany olona fa angano eo zaniko. Isika indray ny fatipatoran'ny olona hoe nanao an'izao zao. Izay no lazika nareo fa mahita hevitra hanazavana azy ireo. Ary nareo anie mety efa karohany izao e. Sady firy andro ny tsy natrenesam-baovao. Hoatray, ty le arabe. Tena tsy mandiso amin'ny masoko. Tomobila andady io. Tena voaranisy ireo ihany zany le SMS sy ampena lefako rehetra reniko. Eny tokoa re. Ary tsy polisy koa ve ireo miaraka amin'ny zareo ireo e? Misaotra ny eo ambony. Tafita somatsara sika rakizy. Afaka angadrako. Tena afaka sika. Dia ianao zany ro madamy anta manazava ny zavanisy taty e? Eno ahy. Aleo fa ho raisiko ny andraikitra. Aza be resaka nareo. Somary amboariko ny resaka fa tsy afaka nitantara tena zava-misy sika. Iza no inao tsika eo ka? Mafy aloha zao manjoan'ireo ray aman-dreniny ankizy tavaverina niaraka taminay e. Handeha andrato fahalalana ny alana ty nefa indrisy. Zahara tena malahelo mafy an'le silako mihitsy. Indrisy dia nahatrehako mihitsy ny nanan'ireo tsy mahatao-tody azy. Zana koa aloha reny. Tena tontolo hafa marina ka. Zary dia hifona aminareo rakizy noho ny avy amiko avokoa no nahatonga anareo toy izao. Tsoriko nefa fa tsy fidiny ahy reny raha tsy nanao an'ireny dia efa ela ny maty. Ay, madama koa. Samy tratrany tsy napozina ny etsika e. Iza moa no nanapo fa le voyage de recherche saika ho ataonay lasa aventure be toy ireny. Zavatra fa ny eritreretina. Ay, tontolo hafa ny tsy tiany. Tsy hita fatako ne. Tongotsika ireo. Andreo efa araka mihitsy ny mason'ny dadanareo sy mamanareo. Fa so koa aloha tsika fa nahay nitondra vamina ly tia. Fa ratsy zany Taraiky tamitsika raha ohatra ka. Tongotsika e. Samy mahereza rakizy ary samy mamafy vavaka ho an'ny fanahandreo namatsika. Dia akino amin'Andriamanitra foana ny fitianana fa ny fahasoavana natoy izao atsika. Fa ilay kole atsika roa marina moa zany dia taraiky any e. Aleo any fa raha tsy nisy andreny ary tsika tsy tafavoaka tao anatiny ny tontolo hafiniko. Natolotra anao teo. Tontolo hafa. Tantara mitohy nosoratany Njara Soa Miora Lalaina Patricia. Ireo namelona ny tantara. Niony, Louise, Alain, Jacques, Moro. Nana Totosa, Niony Ramanamsata. Nandray feo, Lovatolotra Andriamanana.